Mbola hisy fanantenana ve ny iverenan'ny zavatra rehetra amin'ny laoniny? Saotra atolontsika ao an'Andriamanitra, faly miarabanao indray, ary andao sika hitady fanantenana amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina amin'izao fiarahantsika izao. Mbola misy fanantenana tokoa ve ny iverenan'ny zavatra rehetra amin'ny laoniny? Ny aina fiainana nentina hafinaritra ianao teo aloha, dia nisy fahorinana, nisy fahavoazana niseho, dia mbola misy fanantenana ve ny iverenan'izany amin'ny laoniny? Andao tadiavintsika araka ny soratra masina izany. Ao anatin'ilay tantaran'i Joba mantsy dia nahitana fa ny fahatokian'Andriamanitra eo anivon'ny fahoriana, izay ny tena songadina. Mahatoky Andriamanitra izany rehefa nilaza izy hoe izao, dia izay, na dia misy aza ny fahoriana. Isika olombelona izany ilay tsy mahatoky ao anatin'ny fahoriana fa tonga dia mora ketraka raha toa ka mijery n'ilay fahoriana fotsiny ety ivelany. Fa Andriamanitra kosa dia mahatoky. Ny Joba 1:7 no nilaza fa mpanan-karena, nanana fananana betsaka, nahazo fanambinana tsara tamin'Andriamanitra i Joba. Fa rehefa nitohy amin'izay amin'ny andininy manaraka dia voalaza fa nafoy izay rehetrarehetra izay. Ny filamin-daminana rehetra na harena na fananana na zanaka na filaminana, ny zavatra rehetrarehetra dia nafoy tao anatin'ny fotoana fohy ary ny fanesisesy izay nahafoizana azy izay. Rehefa any amin'ny fifarana ny tantaran'i Joba any amin'ny 2:2 any indray tsika dia izao, naverin'Andriamanitra ny fananan'i Joba. Tsy ilay fananany teo izany fa nahazo fananana indray izy. Ary ny fanamarian'ny soratra masina aza moa amin'ny 2:20 amin'ny Joba 2:2 dia manao hoe nitombo avy roeny ny hareny rehetra. Inona ihany tsy nitombo? Nisan'ny zanany. Nanan-janaka 10 izy teo aloha, dia niverina nanan-janaka 10 indray izy taorianan'izay fahoriana izay. Nijanona izany nisan'ny zanany, izany hoe zanaka taty aorianan'ny fahoriana indray izany ireo fa tsy ilay teo aloha ihany no naverina. Ary eto izany tsika dia afaka manao tsoa-kevitra fa ny fiverenan'ny Joba amin'ny laoniny izany dia rehefa tena ho averin'Andriamanitra aminy indray ireo zanany 10 voalohany. Any izany, roviana moa nisy eo izay zavatra izay. Eo amin'ny fiavian'i Kristy fanondroany, eo no faratampony, famerenana amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Ary tena manana fanantenana ny amin'izany tsika zasy ianao. Raha ny tantaran'i Joba fotsiny azy dia efa nahitantsika taratra fa tafaverina ataontsika hoe tamin'ny ampahany ny fiainan'i Joba, tafaverina tamin'ny laoniny, dia mbola mampanantena Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa ho averiny amin'ny laoniny tanteraka amin'ny fahafenony ny zavatra rehetra. Eo amin'ny fotoana, manomboka eo amin'ny fotoana fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany. Naniry Joba tamin'izany fotoana hoe engany mba ho voasoratra ny tantarako. Voasoratra tokoa ilay tantara ary tena nitondra sy manome lesona ho an'olona maro ankehitriny. Olona maro izay hiara-ny fizahan-toetra sy ny fitsapana ao anatina fahoriana, dia rehefa mamaky an'io tantara io dia mahita an'ilay hoe kay tsy irery isika ao anatin'izany zavatra izany. Natao raketina mba hitondra fanantenana ho an'ny olona mihitsy ity Joba 1 ka hatrany amin'ny 2:20 ity. Na dia somary misy resaka lava hifanaovana ary tao amin'ny fifampairezana ao anelanelan'izay. Ary mahaveritsika fa amin'ny fiavian'i Kristy fanondroany dia averina. Eo izany ny tantaran'i Joba no tafaverina amin'ny fahafenony, hiverina amin'ny laoniny tanteraka rehefa ho tafahoana amin'ireo zanany rehetra kompleo isika na feno isa izany 20 i Joba amin'izay fotoana izay. Ary dia eo ihany koa izany no hita fa tena tafiditra tao anatin'ny tantaran'ny fanavotana ihany koa Joba, tahaka asy ianao izay miditra koa ao anatin'ny tantaran'ny fanavotana. Fa izay ny an'i Joba. Kristy hitantsika ao anatin'izany tantara izany. Kristy no tena mijoue rôle hoy isika na milalao ny anjara asa lehibe indrindra ao anatin'izay. Dia tsy inona tsy akory fa izy izay natao ota teo amin'ny hazo fijaliana, ary izy nanao tao ota izay no nampangina tanteraka ny fiampangany Satana asy ianao. Ampangainy Satana tsika ianao, mpandainga ianao, mpisoloky ianao, mpitsangatsanga ianao, mpangalatra ianao, mpamitaka ianao, namono olona sy ny sisa. Dia rehefa mandeha izay fiampangana izay dia faly ery Satana raha ohatra ka mieritreritra hoe mety hahazo vany saingy noho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana
sy ny sorona nataony nasehon'Andriamanitra ny fitiavany asy ianao, fa dia indreto isika azon'Andriamanitra vonjena alaina ho an'ny tenany. Ary ny zavatra fintina amin'izay dia hoe voapirofo teo amin'ny hazofijaliana fa sady marina Andriamanitra no mpanamarina an'izay rehetra manatona azy. Andesika hanatona azy fa izay no ilaina. Misy fanantenana ny fiainana hivavaka isika. Tompo, mangataka famindram-po aminao izay ataovy takatray ny antony ngezabe hanananay fanantenana ao aminao, fa mbola ho averina amin'ny laoniny eo amin'ny fiavian'ny Tompo fanondroany indray ny zavatra rehetra, ary na misy ampahany-tafaverina amin'ny laoniny azy eto amin'izao fiainana izao, dia tsy mahatoraka ilay ho avy mandrakizay izany. Ampahirezo izay mba hiazona an'izany ao an-tsaina ka hino an'i Kristy ilay mpanamarina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.